Ny ataon'ny repoblika na le filoham-pirenena dia metimety ny fiainan'ny vahoaka. Raha manao ny ataon'ilay filoham-pirenena dia potika ny fiainan'ny vahoaka ray manontolo mihitsy. Ary dia tsy mahagaga ary raha lasa mifantoka tanteraka any amin'ny resa politika foana ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity, ary mifantoka any amin'izay fihetsiky ny filoham-pirenena ny masony rehetra sy ny fijerin'ny firenena manontolo miandry izay taon'ny filoham-pirenena. Eo nefa ny olana eto Madagasikara ankehitriny, satria raha ny fidiny vahoaka malagasy filoham-pirenena ka ny hevitra fa amahaolana izany filoham-pirenena izany, ny zava-misy ankehitriny dia saika olana vetrany, saika olana hatrany ny marimarina koa, saika olana hatrany no eno avy any amin'ny filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy. Ary na ny zavatra ataony ny filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy, ny any amin'ny fitondrana amin'ny ankapobeny, na ny zavatra tenenina kory aza, dia tsisy afa-tsy olana ary miteraka olana. Ny antsointsika hoe filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy dia ireo izay olona manodidina ao amin'ny fitondranao ka mpanatanteraka ny baikony ny filohan'ny repoblika. Eo ireo mpanolo-tsaina manodidina azy izay miaraka amin'ny tondrana ny firenena. Eo koa ireo ilay mpanatanteraka ny baikony any amin'ny antenimieram-pirenena sy any amin'ny antenimieran-doolona. Eo ny mpanatanteraka ny baikony any amin'ny HCC sy ny any amin'ny andrim-panjakana sisa rehetra. Rehefa mpanatanteraka ny baikony filohan'ny repoblika ireo olona rehetrarehetra ireo, dia tsisy ninina fa tsy ny hoe filohan'ny repoblika no mibaiko ny firenena zany, fa tsy misy dikany daholo. Lasa mety masika izay fiteny hoe tsy misy dikany, kanefa raha mijery ny hevitry ny hafa aza dia tsy mahagaga ny sasany raha miteny hoe ohatra antenimieram-pirenena tsisy ilana azy fa mpandany vola fotsiny, satria atao inona tokoa moa antenimieram-pirenena izay tsy ana ramaso ny filohan'ny repoblika sy ny governemanta fa anatanteraka ny baiko ny filohan'ny repoblika fotsiny. Atao inona moa antenimieran-doolona izay tsy anao fa tsy ny anatanteraka ny baiko ny filohan'ny repoblika fotsiny. Atao inona moa fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana izay tsy iaro ny lalam-panorenana no asany fa iaro ny filohan'ny repoblika fotsiny ihany. Vokany azo lazaina fa raha ny endrika isehon'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia azo foanana tsara mihitsy ny antenimieram-pirenena, azo foanana ny antenimieran-doolona, azo foanana ny haute cour constitutionnelle, azo foanana ny CENI, fa dia ny présidentin'ny repoblika irery sy ny manodidina azy ao no ny fanjakana, satria fantatra fa tsy hanao ny asa voalazan'ny lalam-panorenana fa tokony ho ataony zany antenimieram-pirenena zany, tsy hanao ny asa voalazan'ny lalam-panorenana fa tokony ho ataony zany antenimieran-doolona zany, tsy hanao ny asa voalazan'ny lalam-panorenana fa tokony ataony zany haute cour constitutionnelle sy CENI zany, fa hanao izay rovana ny filohan'ny repoblika sy anatanterahana ny baikony fotsiny ihany. Raha ny endrika isehony ny fitondrana malagasy ankehitriny ary dia azo foanana ireo rehetra ireo fa présidensin'ny repoblika irery zay zany no androm-panjakana tokony misy raha izao endrika isehony izao. Izay raha teo no iriny ny filohan'ny repoblika ka mahatonga ny fihetsiny rehetrarehetra manoloana ny antenimieram-pirenena dia hoe antenimieram-pirenena zay mpanatanteraka ny baikony, ka tsy nampaninina azy nandrava ilay bureau permanent tena lany ara-dalàna tany amin'ny voalohany, satria antenimieram-pirenena mpanatanteraka baiko. Tsy nampaninina azy nampanao fifidianana rakotra alabato manomboka any amin'ny commune, atongavana any amina fifidianana sénateur HVM manatanteraka ny baiko. Ary dia toy izany hatrany ny fihetsiky ny filohan'ny HCC moa dia efa inerana hiteny anarany foana ny mpampianatra droit constitutionnel ary ny seho mahay droit constitutionnel, fa ny zavatra hainy rehetra mikasika ny droit constitutionnel dia nasitriny any anatin'izay anariana azy any anaty fanariam-pako.
fa ny lalam-panorenana misy amin'ny filohan'ny antenimera filohan'ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana ny lalam-panorenana aminy dia ny baiko ny filohan'ny repoblika. Zay no mahatonga antsika ilaza hoe raha ny endrika misy ary raha ny endrika tiany ny filohan'ny repoblika ho firafitry ny fanjakana malagasy dia tsotra présidensin'ny repoblika dia ny ministera rehetra mpanatanteraka baiko dia ny vahoaka malagasy mpanatanteraka baiko. Vao tamin'ny herinandro ity indray aza moa no niteny ny filohan'ny repoblika fa tsy izy mihitsy ny tokony hiala fa ny mpanao politika izay tsy mitovy hevitra aminy ny tokony hiala. Zany hoe tokony foanana daholo koa zany ny antoko politika rehetra aminy, foanana ny syndika rehetra izay mpitabataba, foanana daholo zany rehetrarehetra zany. Zay no endrika tiany ny filohan'ny repoblika isehoany Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary ny ezaka rehetra ataony dia makam'izay daholo. Ny mpanao gazety sy ny radio sy televiziona rehetrarehetra izay tsy manaraka ny foto-kevitra na manasoaso ny filohan'ny repoblika raha ny sitrapony dia foanana, fa tsy misy afa-tsy televiziona, radio, gazety manasoaso azy. Raha ny tena sitrapon'ny filohan'ny repoblika aza dia foanana eto Madagasikara ty Facebook ty sy zay mety réseaux sociaux rehetrarehetra itsikeranana sy itenitenenana momba azy, fa farafaratsiny Facebook na réseaux sociaux zay manasoaso azy ary dia hitantsika any amin'ny réseaux sociaux fa dia misy olona maro dia maro ankehitriny amoronana compte zay tsy hanao afa-tsy hanasoaso ny filohan'ny repoblika any amin'ny réseaux sociaux sy any amin'ny Facebook any. Zay ny Madagasikara mety amin'Andriamatoa Rajaonarimampianina. Ary dia izay teneniny dia mety, zay ataony dia mety. Zay ataony sy zay mety zay dia tsy inona akory fa zay mety amin'ny Ramatoavadiny sy ireo ekipa manodidina azy ireo. Izy ireo zany no mitondra ny fanjakana ankehitriny. Ka miverina isika amin'ilay resaka hoe tsy mahagaga ary raha ohatra ny adevitra rehetra ankehitriny eto Madagasikara na aiza na iza, na eny an-tsena na any amin'ny salon na any amin'ny adevitra rehetra dia mitodika any amin'ny filohan'ny repoblika. Raha ohatra indray moa ilay filohan'ny repoblika ka hoe io fa filoham-pirenena zay manao ny ainy tsy ho zavatra hampandroso ny firenena ary azo ny vahoaka tsapaitanana hoe tena miasa ty filohan'ny repoblika ity, io ny vokatra fa raha mahita fa manatsara ny fiainan'ny vahoaka. Mety tsy dia nisy ny vadika todolo loatra ihany afa-tsy ny jurista ihany angambany sisany mety ny adevitra hoe tsy mety zao tsy fanajana lalam-panorenana zao, tsy mety zao tsy misy androm-panjakana zao. Raha ohatra ka io amin'ity méthode Rajaonarimampianina ity, araka ny nilazaintsika azy teo hoe tsy misy nininina eto amin'ny firenena, androm-panjakana, mpanao gazety sy ny sisa sy ny sisa, syndicat, antoko politika, afa-tsy izay manohana azy. Ka raha nitondra vokatsoa, nitondra fampandrosoana, nitondra fivoarana ara-toe-karena, fanatsarana ara-sosialy, mety tsy dia ho nampaninana ny malagasy. Tsaroana ho an'izay mianatra ny tantara fa potika i Almanina taorian'ny ady lehibe voalohany, nahantra ny vahoaka tany Almanina ary natonga ny vahoaka Allemand nitododo tany amin'ny Hitler sy ny Nazi izay fahampitehiny izay hoe ireto olona reto ngamba no mety hanavotra antsika. Miakatra tokoa Hitler raha mijery ny zava-misy tao anatin'ny Almanina tao anatin'ny fotoana fohy raha 3 1933 Hitler niakatra teo amin'ny fitondrana tany Almanina. Taona vitsikely taorinan'izay dia natanjaka ara-toe-karena i Almanina, lasa puissance économique goavambe ary mihoatran'izay puissance militaire natahorany Europa ray manontolo. Ka tsy nahagaga raha maro ireo Allemand zay nanaiky an'i Hitler hoe i Almanina zay namenatr'olona
tsisy nafirenena azy ary tsisy maolona azy talohan'ny akaran'ny Hitler tao amin'ny fitondrana tao rinan'ny ady lehibe voalohany. Zao lasa firenena matanjaka afaka mirere eo anivon'ny Europa sy eo anivon'izao tontolo zao. De tsy nagaga raha nanaraka ny Hitler ny vahoaka Allemand manontolo amin'ny ankapobeny. Satria ny Allemand de nahita fiovana hoe tsara ny roborobo na ny toe-karena na ny sosialy hatrany amin'ny ara-tafika azy. Fa eto amintsika kosa roa taona sy efa-bolana no nikaran'ny filohan'ny repoblika teo amin'ny toerana. Fa raha mba nety ny fiainana natao anaty tetezamita aza, betsaka ny zavatra natao, betsaka ny zavatra vita, betsaka ny fanatsarana, ary hatramin'ny ara-tsosialy aza na de lazaina fa krizy, dia nety de nety lavitra ny fiainan'ny malagasy. Ka nevitra ny rehetra fa raha izy tao anaty krizy ary tao anaty tetezamita ary zay ny zavatra niseho, dikan'izany aty anatin'ny repoblika faha-efatra tanteraka de vao maika ho tsara lavitra indrisy fa noho ity méthode hera jonary mampianina ity dia vao maika potika tanteraka ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy irery no mahita fa mandroso ny firenena. Andriamatoa Ban Ki-moon raha tonga teto dia nanao kabary zay milaza fa tena mampanahy tanteraka, mampatahotra tanteraka ny fahantrany eto Madagasikara. Mampatahotra. Ny fiteniny azy moa dia hoe tena préoccupé amin'ny pauvreté izy. Préoccupé par la pauvreté. Zany hoe tena izy Ban Ki-moon indray no vaky loha miasa saina, sahiran-tsaina amin'ny fahantrana eto Madagasikara. Fa ny filohan'ny repoblika dia mahita fa tsy misy zany fahantrana zany eto. Namoaka teny izy tany Singapour hoe pour foy ambiko fa miha mahantra ny malagasy. Ity malagasy eran'ny nosy zay efa diranova ny fahantrana ity, fa mahita ny filohan'ny repoblika fa mila porofona aminy fa mahantra, fa aminy tsy mahantra zany ny malagasy, tsy mahantra Madagasikara. Na ny Banque mondiale sy ny classement any amin'ny Nations Unies aza mahita fa fahadimy any miainga avy any mahantra indrindra eto tany isika. Fa amin'ny filohan'ny repoblika tsy mahantra isika, fa raha misy mahita fa mahantra isika dia avoay ny porofo. Taka zay ny zavatra mahavarina, zay ny mahatonga antsika ilaza hoe raha ohatra ka ohatra ny tany Alemana hoe ity méthode ity hoe tsy misy nizaniza, tsy mila anteny, tsy raha ny sitrapony dia tsy mila tsy ilainy ireo androm-panjakan'ireo, fa voatery asiana moa rehetra dia atao asiana, fa dia zao rehefa misy ihany ny anteny meram-pirenena dia zao anteny meram-panaiky ny baikon'ny filohan'ny repoblika, manaiky ny filohan'ny repoblika. Misy ihany ny anteny meran-doolona dia anteny meran-doolona manohana ny filohan'ny repoblika. Misy ihany ny HCC dia HCC piaro ny filohan'ny repoblika. Zay le méthode era-jonary mampianina, zay le gouvernance era-jonary mampianina. Ka raha ohatra zay gouvernance sy méthode zay ka io fa Madagasikara lasa puissance économique, lasa matanjaka de matanjaka ara-toe-karena sy ara-tsosialy, ka tsy fahadimy avy any amin'ny farany fa mba ho avy any amin'ny voalohany no anisanan'ny Madagasikara hoe tsy ho any amin'ny faha-roapolo akory na ho any amin'ny faha-telopolo, fa mba hoe any amin'ny faha-dimapolo avy any amin'ny voalohany.
mety nisy ihany ny adevitra hoe ary sao de mba mety kosa ary ity méthode Rajaonary Mampianina ity, ty gouvernance Rajaonary Mampianina ity, fa to mampanakarena le firenena, to mampatanjaka ny Madagasikara ara-toe-karena, fa miamahantra ka hatrany amin'Andriamatoa Ban Ki-moon ny votoatin'ny kabariny teto de hoe ry filohan'ny Repoblika, tena ao anatin'ny malnutrition ny Malagasy, tsy misakafo ny dikany, tsy misakafo ny Malagasy, mantra ara-tsakafo ny Malagasy, anka préoccupé sur la cause de la pauvreté, préoccupé par la pauvreté, nga Ban Ki-moon sahiran-tsaina fa le méthode Rajaonary Mampianina de méthode tsy mahita gouvernance, tsy mahita ny fanotran'ny vahoaka. Voatsy elany nandrenesantsika fa tsy misy nandrenesantsika azy ny teny hoe tsy misy kere zany ny Malagasy, na tsy nakany atsimo aza de samy malala fa kere mahantra loatra ary tsy mila tsy nakany zara fa velona ny olona any atsimo any. Dikan'izany dia le fomba fitondrana manapotika ny firenena ity méthode sy gouvernance Rajaonary Mampianina ity. Eo anatrehan'izay nefa no mahavarina mahatonga antsika teny hoe na fietsika na fiteny avy any amin'ny filohan'ny Repoblika dia voamaika hafahafa. Lefa ny teny resantsika teo aloha de efa tsisy tsy niorokoditra hatrany ivelany amin'izao fotoana izao. Olona mpanao politika, député any Nosy La Réunion avy ny vakivava kehitriny hoe Ry Andriamatoa Rajaonary Mampianina misy ray tapitra isa ny olona tsy mihinan-kanina ny atsimo Madagasikara. Zany olona zany any La Réunion, solombavam-bahoaka any Frantsay any La Réunion zany fa tsy solombavam-bahoaka any faritra atsimon'ny Madagasikara, fa zany olona vahiny any La Réunion zany no mahita fa misy olona ray tapitra isa tsy mihinan-kanina ny atsimon'ny Madagasikara, fa tsy hitan'ny filohan'ny Repoblika zany ray tapitra isa tsy mihinan-kanina izany. Fa ny teny lazainy de hoe porofoy amiko. Ary raha misy tsy mitovy hevitra na mitsikera na miteniteny voalohany amin'ilay méthode sy gouvernance Rajaonary Mampianina, ny antsoina hoe opposition dia coup d'état ny dikany. Amin'ny démocratie eran'izao tontolo izao amin'ny fireneny rehetra ny fisian'ny opposition no antsoina hoe démocratie. Ny fisian'ny mpanohitra no antsoina hoe démocratie. Ny fisian'ny mpitsikera no antsoina hoe démocratie. Amin'ny fireneny rehetra ny fisian'ny mpanao gazety mitsikera, ny fisian'ny mpamakafaka mitsikera no antsoina hoe démocratie. Amin'ny fireneny rehetra mandroso ny fisian'ny antoko politika sy ny syndicat miteny zay tsy mety no antsoina hoe démocratie. Fa amin'ny méthode sy ny gouvernance Rajaonary Mampianina, ny fisian'ny mpanao gazety mitsikera zany manapotika firenena aminy. Ny fisian'ny syndicat mitaraina amin'ny coup d'état zany. Misina fisina solombavam-bahoaka na olona mitsikera, coup d'état ny dikan'izany. Ny fisina antoko-panohitra, coup d'état ny dikan'izany. Ka tsy maintsy enjena. Ary aminy tokony foanana ireny, tokony hiala zay mpanao politika rehetra ka tsy mitovy hevitra aminy, reny ny tokony hiala ho izy, fa tsy izy mihitsy akory. Ary zay olona tsy mitovy hevitra aminy, reny no mpanapotika ny firenena. Fa izay nataon'ny fitondrana Rajaonary Mampianina nanomboka ny 25 janvier 2014 ka hatramin'izao 3 juin 2016 zao, ka mahatonga ny firenena mepotika tsy manapotika firenena ny fijeriny an'izao.
zay fitantanana zay tsy manimba firenena na simba aza ny fiainan'ny vahoaka resabe zany na feno aza ny risoriso ny corruption ny fomba hitondrana ny firenena na any amin'ny ara-politika corruption malety no miasa any amin'ny assemblée any amin'ny sénat any amin'ny HCC any amin'ny CENI corruption miasa any amin'ny fitantanana ny toe-karena sahirana na ny investisseur aza tonga eto amintsika fa lasa maro ny investisseur eto Madagasikara lasa mifindratsy amin'ny nosy Maurice amin'izao fotoana itenenantsika zao zay olona piasa vola dia anaovana antsojay hoe aiza aloha ny apahany ohatrinona ny makaty zany ny zavatra miseho corruption généralisée kolikoly no manjaka risoriso no manjaka lasa mode de gouvernance ny kolikoly sy ny risoriso eto amintsika eto raha misy mitabataba n'izay kolikoly zay any amin'ny filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy tsotra ny valiten'ny filohan'ny repoblika avoay ny proof na mety hitapireneny zao aza ny zavatra miseho hoe potehina ny Armada dia aprosihana ny Madagascar Airways tsy maninona zany fa mety zany fa de tsotra raha misy milaza hoe manao kolikoly zay na manao risoriso meo ny proof tahaka n'ireny alabato na tsiravina tamin'ny fifidianana be communal sy sénatorial zao hitapirenena any amin'ny district asany rehetrarehetra dia nalainy ny HVM amin'ny tomobile ny conseiller sy ny maire andeha hifidy miala any amin'ny commune any dia hoentina amin'ny tomobile napetraka amin'ny hôtel dia mena vola sady mena fampitahorana dia hoentina andeha mifidy dia fidina par commune ihany bureau de vote par commune lasa aloha nareo anakenina 8 miditra aloha bureau de vote sisa miandry eto tokotany dolidoly lasa nareo mifidy vita alefa asoariny fanisambato amin'ny bureau io dia isaina le vokatry le olona 8 na 9 na 5 dita miariary eo hoe 4 HVM 3 zao ray mapara ray tim ka rehefa tsy mifanaraka amin'ilay tokony vokatra nandrasana hoe ary fa maninona nareo reto indépendant tsy mifidy HVM 3 nareo indépendant de ray ihany no mifidy HVM fa reto misy HVM anankiroa reto zany aloha tonga de efa mifidy HVM izy anankiroa reto fa nahoana ny romonja ny vato azon'ny HVM nareo anankitelo reto zany tsy mifidy HVM tonga de miariary tonga de mandeha ny fa ny raha matahora dia ahoana nareo manaraka lasa nareo zany miditra amin'ny bureau de vote nareo avy any amin'ny commune nananina anakeninareo reo miditra nareo hita koa zay adinareo na efa hitapirenena toy izany aza hatramin'ny fampitahorana hoe tsy ho aterina amin'ny tobile mody zay tsy mifidy HVM eo fa ny valiny de tsotra raha misy mitabataba meo ny proof ka aiza moa ny ahafahan'ny olona andeha hifilme eraky ty district sy commune rehetrarehetra ty rehefa tsy nisy ny sarina ny tataka zany tahaka an'le hoe i Mathieu tonga tary amin'ilay nisian'ilay tovolahy anankiray maty tany amin'le fitrandrahana vato sarobidy tsotra ihany ny valin'ny filohan'ny repoblika meo ny proof zay le gouvernance Rajoelina Romampianina azony atao dolidoly zay azony azay tiany atao rehetrarehetra fa zay mitabataba de tsotra meo proof rehefa tsy manana proof nareo de mangina fa zay miteny eo de mpanakorotana firenena ary mpanao coup d'état zay no zava-misy amin'ny fomba fitondrana ankehitriny mivokany tsy moatra n'le tany Allemana samy miororo zao tontolo zao
na ny vahoaka Allemanja miororo satria misy camp de concentration zay tsy manaky an'i Hitler, zay tsy manoana ny heviny any amin'ny camp de concentration miororo. Fa ny Allemand kosa na izany aza nahita ihany hoe natanjaka be tao anatin'ny 3 taona 4 taona 5 taona Allemand. Eny taona taorinan'ny akaran'ny Hitler teo amin'ny fitondrana afaka ny fampitanany tamin'izao tontolo zao nampandoalika ny Europa Hitler. Fa i Madagasikara amin'izao fotoana izao no mandoalika ao anatin'izao tontolo zao. Mandoalika i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mahantra satria tsy hitan'ny filohan'ny Repoblika sy ny mpitondra ny fahantrany vahoaka. Tsy mahagaga raha tsy mikarakara ny fahantrana ny mpitondra fanjakana. Tsy mahagaga raha tsy mitady vahaolana amin'izao fahantrana izao ny mpitondra fanjakana. Satria aminy tsy mahantra isika. Efa mety tsara ny farim-piainan'ny Malagasy ka rehefa mety tsara moa inona mbola isahiranana amin'ny zavatra efa mety tsara. Efa mety io, tsy misy ivadiana totsony fa efa mety tsara zao farim-piainan'ny vahoaka zao. Any Danemark, Norvège, Suède, eny fa ny Autriche, reny firenena reny no firenena ambony indrindra ny farim-piainan'ny vahoaka ao aminy. Faran'izay ambony, faran'izay miadana ny vahoaka ao aminy. Miadana ny vahoaka amin'ireny. Tena voakarakara amin'ny lafiny rehetra. Ary na ny vahiny tonga ao aminy ara dia karakaraina. Misy sosialy, misy service social mikarakara. Alefa mianatra amina école hianatra ny tenim-pireneny. Tenim-pirenena norvégiana, danois, dia mena famatsiana vola hoe bon mandra-pahitanareo asa, dia mianatra tenim-pirenena aloha nareo, dia avy eo mianatra asa nareo zay asa tianareo, dia avy eo mena asa amin'izay nareo. Mandra-pahavitan'izay misy vola omenanareo isam-bolana. Anika miazakazaka ty olona rehetra eran'izao tontolo zao ty mandeha ny amin'ireo firenen'ireo satria voakarakara amin'izao fotoana izao moa dia lasa kivy ireo firenen'ireo hoe tena be loatra ndray no miazakazaka makaty aminay ka oka izay sakanana fa tsy hisy hevitra tsony. Any amin'ireny firenen'ireny voakarakara ny vahoaka, voakarakara tanteraka. Fa inona ny mbola ataon'ilay fanjakana? Mbola mitady ihany zay hanatsarana bebe kokoa ny farim-piainan'ilay vahoaka. Nisy classification hony hoe firenena vahoaka sambatra indrindra. Isan'ny firenena nahantra teto tany manko Bhoutan any Azia any. Firenena kely telo hoe tsy mimponina ao aminy. Fa ny nampiavaka an'ity Bhoutan ity dia zao tsy manan-karena izy. Isan'ny firenena manitra izy raha industrie sy ny sisa, tsisy industrie any, tsisy nini. Fa izao nefany ny tenindry zareo hoe tsy en terme de PNB loatra ny tokony hitsarana ny tira raha ty fa fedana ny olona. Aty aminay tsy manana industrie zay fa miadana ny olona, milamina ny olona, tsisy sahiran-tsaina ny olona. Ka ny anay bonheur national brut ny calculenay aty fa tsy produit national brut. Ny meny firenena rehetra ndrena ny firenena dehibe hoe inona koa ty resaka dalàna. Ny olona rehetra ny fikalkulena ny arena dia produit national hoe produit national brut firy ny arena ny forona atao anatin'ny taona ray, ny vokatry ny industrie, ny vokatry ny fambolena, ny vokatry ny asa tanana, sy ny sisa, vokatry ny banque sy ny assurance rehetra. Inona koa ty bonheur national brut ty? Fa taty aoriana lasa ihany ny fisainan'izao tontolo izao ary lasa noraisina ihany le calcul hoe bonheur. Ny critère asa na inona sy navy mety hoe manahoana ny taux de ny sécurité ny olona, manahoana ny vonon'olona, manahoana ny fiakarana any amin'ny tribunal, ny adiadiny samy olona. Mety koa angamba ny mahantra tsy manana industrie Bhoutan fa vitsy ny en sécurité ny olona satria vitsy ny mifamono, miavana ny olona, mifankatia ny olona, tsisy de mifamono, tsisy miakatra tribunaly,
miaina ampilaminana, miaina ao anatina fihavanana. Anka namahantra aza dia sambatsambatra le olona. Dia lasa niraisina ihany tokoa zay hoe marina fa io koa ny calcul harena fa misy ihany kosa nefa fiadanana tsy voatery ho azo amin'ny harena fa misy fifaliana ao anatin'le olona no le fiarahamonina tsy misy raorao na tsy manan-karena makaiza azy. Dia lasa misy système calcul indray ankehitriny hoe raha amin'izay indray aza izy ary ny firenena sy ny vahoaka sambatra indrindra ohatran'le any Bhoutan miaina ao anatina bonheur, ao anatina fahasambarana sy fifaliana na tsy ao anatina harena be makaiza ary. Fa nisy calcul ny voaka indray hoe ny vahoaka malheureux indrindra, zany hoe fadiran'ovana eto ambonin'ny tany, raha le calcul na harena dia Madagasikara ny fahadimy avy any amin'ny farany. Calcul na harena sy fantrano zay. Fa raha any amin'le hoe fahasambarana dia Madagasikara numéro 1, le peuple le plus malheureux du monde. Vahoaka fadiran'ovana indrindra eto an-tany. Zany ny vokatry le méthode sy le gouvernance ny ainantsika atao anatin'ny roa taona zay. Fa tsy mahagaga raha tsy miraharaha ilay ady amin'ny fahantrana ny mpitondra fanjakana, tsy miady miezaka hanala ny malagasy ao anatin'izany hoe fahoriana sy fadiran'ovana zany, satria amin'ilay mpitondra fanjakana amin'ilay filohan'ny repoblika tsisy mahantra eto. Efa mety ngamba ao an-tsain'ny filohan'ny repoblika dia ohatran'ny mponina ny Danemark na ny Norvège na ny Autriche na ny Dubai ny vahoaka eto. Tsy mila ezaka tsony fa efa tena ao anatin'ny faratampon'ny fiedanana, ka tsy mila ezaka tsony koa zany hiady amin'ny fahantrana. Raha misy mahita fa mahantra ary mahantra ny malagasy, ento aty amiko ny porofo. Zay afaka mitondra porofo any amin'ny filohan'ny repoblika zany fa mahantra ny malagasy, zay izy vao hieritreritra hoe ndeha ary ezaka hiady amin'ny fahantrana. Fa rehefa mbola tsy resy lahatra, tsisy afaka mitondra porofo, dia tsy misy ezaka. Ary eo ny manazava hoe nahoana sika ny potika toy izao, nahoana Madagasikara no mepotika toy izao, ka vakivava ny any ivelany, vakivava ny sekretera jenerala ny firenena mikambana. Izy misahira-tsaina fa tsy mpitondra malagasy akory, tsy préoccupé par amin'ny pauvreté. Eto akory ny mpitondra malagasy, fa iny indray matoa Ban Ki-moon ny mety préoccupé amin'izany ny pauvreté eto Madagasikara zany. Ilay député any La Réunion mety sahira-tsaina hoe misy ray tapitrisa ny mahantra ny olona tsy mihinan-kanina ny atsimo Madagasikara any, ry olona ry Madagasikara ry filohan'ny pirenena malagasy. Fa ny mpitondra malagasy tsy mivaky loha, tsy sahira-tsaina amin'izany izy. Ny erovana ny toerana ny maika sy mahamaika ka raha misy manelingelina dia andefaso perquisition, ampitahory-samborona, na tsy naninona aza tsy nahitana raha manahitana hoe reto fa basy efa 50 tao an-tranony tao. Amin'izao fotoan'izao dia fironina any Fianaratsoa no nandrenesana vaovao hoe misy olona olon-dratsy na tratrarana basy Kalaknikov dia terena zany olona zany ilaza hoe ataovy hoe Lilson. Ataovy hoe Lilson no nameny ty basy ty. Zany hoe terena fotsiny hoe mila petahany Lilson fa mitsikera sy mitabataba be loatra. Dia terena efa fomba nisy tamin'ny 2013, 2003, 4, 5 zany hoe samborona aloha dia fironina. Ny antony anameloana azy fa miverina indray ankehitriny amin'izao fotoana izao. Dia mampalahelo fa izany ny zavatra miseho. Fa zay miteny dia mpanapotika firenena
sy mpanongam-panjakana. Zay sandika mitaraina dia mpanongam-panjakana. Any France zao dia syndicat amin'ny grève tena hoe grève illimité. Tsy misy miteny hoe fa mitady hanao coup d'état anganareo reto. Tsisy miteny an'izany. Any États-Unis feno grève, any Allemagne, any Grande-Bretagne. Fa tsisy hoe hanao coup d'état hanongana ny David Cameron na i Merkel. Tsisy an'izany. Démocratie zany. Fa ny eto amintsika coup d'état ny dikan'izany démocratie zany. Anka tsy mahagaga raha tsisy ninina mandefa mikorontana. Lasa normal ny fandresena zavatra, fandrenesana zavatra hafahafa. Raha misy vola 200 millions very manjavona tamiko any amin'ny lapan'ny mahazo arivo, tsisy trano vaky, tsy nisy ninina, normal zany. Mba kely azako, mba 200 millions fotsiny ary zany. Raha ohatra ka misandoka asa vita tany amin'ny nataon'ny tetezamita tany amin'ny 2012 ny mpitondra fanjakana, miambo na vita zavatra satria tsy nisy vita dia ny zavatra asa taloha, normal ny continuité de l'État. Raha misy asa ataon'ny mpitondra fanjakana anankiray miala eo amin'ny fitondrany ny mpitondra io aty aoriana ny vita le asa dia izy no mitokana azy, normal zany, continuité de l'État. Fa raha enao kosa no hiambo ho nanao lay asa tahaka ny bypass, ho niakatra teo amin'ny fitondrana Andriamatora Ratsiraka no nanome baiko tao amin'ny Conseil des ministres anaovana lalana tonga dia mampifandray ny route de Tamatavy makany amin'ny route makany Atsimoany, route de Tuliarany. Dia araky ny baikony hoe dia asiana arabe koa avy any amin'ny route nationale avy any amin'ny route Ambomanga iny, tonga dia mampifandray aty amin'ity arabe ty Ankazomanga zay lalana makany amin'ny Vigy, zay makany amin'ny route de Majunga ndraiky kosa. Somary atao manodidina dia misy ilay arabe veria Anosy-Be zay tsy voatery andalo atao Anosy-Be tanteraka fa somary manivaka dia mipotra any Sonerano. Ny tenin'Andriamatora Ratsiraka tamin'ny Conseil des ministres tamin'izay dia hoe atao ohatran'ny périférique ny Paris, zany hoe tsy voatery hiditra embouteillage aty ampovoan-tanàna na amorona embouteillage aty ampovoan-tanàna raha tomobile avy amin'ny Tamatavy ho any Fianarantsoa na Tuliara, na ho an'ny Majunga dia tsy voatery hiditra aty ampovoan-tanàna fa dia misy an'ny Masay. Petit rocade ny filazan'ilay projet tamin'izany. Zay nanaovan'ny Prime Ministre Pascal Rakotomavo tany Tely Andrinarivo négociation tany amin'ny mpamatsy vola Banque Mondiale tany, dia azo ny vola, natao ny expropriation isan-karazany, nototofana ny ravana ny trano zay andalovan'izany lalana rehetra zany, novidiana tamin'ny tompon'izay tanin'olona, nototofany ireo tanyreo, dia natomboka namboarina ny lalana. Efa taty amin'ny Andriamatora Valomanana no vao tena vita tanteraka ny fametrahana ny goudron sy le famitana ny le tetezana amin'iny bypass le ho any Ambomanga kely iny. Andriamatora Valomanana no nidoka n'ilay lalana hoe izy ny nanao azy rehefa teo amin'ny fitondrana izy tamin'ny andro no nitokanana. Ny continuité de l'État de normal. Rehefa enao no mitondra dia enao no mitokana azy. Fa raha enao kosa nidoka hoe zany nanao an'io ary na ny Andriamatora Valomanana aza dia mbola nampino hoe zany nanao an'izy ity fa nelingeleny ny fitondrana teo aloha. Lazay fa nelingeleny ilay fitondrana Andriamatora Ratsiraka zay tenina nanao ilay lalana sy namolavola sy nanao ny négociation ary nanao ny asa rehetra fa any amin'ny goudron. Fa any amin'ny goudron aza moa mbola nidiran'ny sy tombontsoan'Andriamatora Valomanana satria ny Allemand no nomeny marché amin'ilay anaovana ny goudron. Zany hoe sady nahazo tombony ara-bola izy, nahazo marché, no niezaka azo tombony ara-politika fa izy no milaza ho nanao an'ilay lalana hatrany amin'ny fitomboany.
dia izay ndraiky mbola miverina amin'izao fotoana izao hoe lalana sy barrage sy tetezana izay natomboka tamin'ny 14 septembre 2012 nanaovan'Andriamatoa Rajoelina cérémonie ka amin'izao fotoana izao no vita ny finition ny asa normal raha amin'izao fotoana izao no mitokana azy tsisy problème zany. Fa raha le amin'izao fotoana izao kosa rehefa sahirana satria pompiatsy, terrain de basket ery amin'ny Fokotany, tsena roa mety ho vita nefa mba te hidoka ihany no nanao zavatra goavana dia le asa tamin'ny tetezamita no hidoafana malasa eritreritra ihany hoe zany ve sisa ny fomba atao hitondra n'le firenena hatray izay hitondra ny fa ampandrosan'ny Madagasikara hatraiza zany fomba sy gouvernance tahaka zany satria mianahantra le firenena ary tsy mba hoe miamahantra fa ny teny enina aiza dia hoe tsy mbola latsaka lalina mihoatra noho izao Madagasikara hatramin'izay na Madagasikara azy. Rehefa mihaino an'izany rehetra zany dia ohatrany hoe mihaino tantara hoe film horreur dia film tahaka ny film rehetra foronina fa film ihany io fa tsy misy io. Fa izany rehetrarehetra zany dia misy ary raha misy izy ka hoe tahaka ny tantara hoe nisy tsunami tany Azia tany, tany Malaisie, tany Indonésie sy tany manodididina ny Indonésie iny, tany Philippines na tahaka zany, olona manety sy ny maty dia na malahelo azy ianao hoe mampalahelo zany eo ihany le hoe tsy aty amintsika zany fa any amin'ny zareo. Nisy tondra-dranona tsy ravina tany Korea Avaratra, tany Inde, tany sy ny sisa, tany Californie, dia tany États-Unis any atsimo dia eo ihany no hoe tsy aty amintsika zany. Fa rehefa mihaino an'izany tantara to film horreur hoe mahantra indrindra fadiran'ovana indrindra tafahitsoka amin'ny lalina indrindra fa tsy film izy fa tena misy tsy any ivelany fa isika malagasy no miaina an'izany eto Madagasikara zany no miseho dia ohatran'ny mahatorakovitra hoe zany isika malagasy amin'izao fotoana izao, zany isika. Zay ny zavatra mahavariana, zay ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fomba fitondrana, méthode, gouvernance, Rajaonarmampianina izany. Zao iarahana mahita izao. Amin'ny antsoina hoe demokrasia, fanonganam-panjakana. Aminy tsy misy ny corruption, aminy tsy misy ny fahantrana, aminy tsy misy ny fraude électorale. Zay mahita fa miamahantra ny malagasy, avoainy proof. Zay mahita fa misy corruption ny amin'ny fitondrana, avoainy proof. Zay mahita fa nisy fraude na alabatona tsy ravina, avoainy proof. Zay tsy manana proof mangina tokony hiala fa aleo izy rery ny tondra. Zay ny zava-misy. Eo no mahatonga ny fanontaniana hoe ao anatin'izany rehetra zany ny syndicat ve ny tokony enjehina, mpanao politika ve ny tokony hiala, ililson ve ny tokony samborina, sy ny sisa. Sa inona ny vahaolana? Zay fanontaniana zay no entintsika maranana ity resadresaka sy makafakana ity.